anatin'ny lalam-panorenana mihitsy a dia misy miteny hoe demokrasia fototra ironan'ny fanjakana eto Madagasikara. Asa raha fantaritsika na tsy fantaritsika na hoditsika tsy fanina hoe ino zany demokrasia zany. Ao anatin'ny demokrasia izay atao hoe pilier de la démocratie no hoe liberté d'expression, liberté d'opinion, ary liberté de réunion, liberté de manifestation. Ka raha nanaiky sika demokrasia tokony ahay anaky an'izay. Ary zay no tena atao hoe tany tandalana. Satria ao anatin'ny tandalana dia fanekena an'ireo zavatra nolazaintsika teo aloha reo. Satria ianao olom-pirenena afaka zany ianao. Ao anatin'izay koa natao hoe droit de l'homme. Ty droit de l'homme ty dia ao anatin'ny droit politique. Misy ny droit civil, misy ny droit économique, socio-culturel fa tsy diko eto le droit politique. Le droit politique dia zay lazaintsika hoe fahafahanao miteny, fahafahanao manambara ny hevitra ary zoanao koa manana hevitra hafa tsy mitovy amin'izay ny hevitry ny olona rehetra indrindrindra eo amin'ny fitondrana. Ka zo zany, zo fototra zany ary dia mbola mipetraka tsara ao anatin'izay atao hoe liberté publique zany hoe la liberté est la règle, la restriction, la limitation et l'exception. Eto amin'ny tanitsika fa matika amin'izay restriction foana tsy mahazo, interdiction foana fa ny liberté zany dia navadika any ambadika sahondrany. Dia zay manahiry eto amintsika zany hoe tena manomboka am-piampona tsikelikely le vahoaka. Voalohany no tsy afantatra ny zoany satria ny fitondram-panjakana na ny parti politika raha moa zay hitondra firenena ao aoriana dia tsy manazava zany zoany vahoaka zany. Zany hoe tena abadona tanteraka le vahoaka mba tsy takino ny zoany. Nefa tena zo fototra zany fahafahany zany na miteny na milahatra na mivory na manana hevitra hafa noho ny hafa. Dia zay mba sotomana ny saitsika ary ny tena tsara mijoro zany ao anatin'ny atao hoe tany tandalana sy demokrasia dia inona lay mpitsara. Mpitsara no garant liberté publique. Reo zany zao zay mahatonga azy angataka ny hoe indépendance na fahalintisy ny faneovan-tenan'ny fitsarana. Voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenatsika koa ny hoe séparation et équilibre des pouvoirs. Zany hoe tokony avaka ny fahefana mpanatanteraka, fahefana mpanao lalàna ary ny fahefana mpitsarana. Dia zay satria raha tsy mahalalaka ireo tsy ao anatin'izany hoe indépendance zany ny mpitsara dia zava-doza nisy eto amintsika na hiantso mpandraraha takin'iny atsika avy any ivelany rehefa justice tsy crédible, tsy indépendante, tsy manana maizy azy nofinofy zany. Satria ny olona zany tsy ampiasa volany atoraka ohatran'ny ino izy mangazo atorakosoa. Fa misy zany ao ny climat des affaires mba amboarina tsara ao anatin'ny climat des affaires dia ny hoe miady amin'ny kolikoly, miady eo amin'ny isiny fandrimpahalemana farafakeliny dia zany rehetra zany ary indrindrindrindra ny hoe fitsarana eken'ny rehetra satria maleo tena no tsy corrompu. Za tsy miteny hoe tsy misy corruption any amin'ny fitsarana fa efa miezaka zany zao reto namantsika ao amin'ny syndicat no hiady amin'izany ary hiady hatramin'ny farany. Ka dia misitina ny saitsika vahoaka zany hoe zoatsika tsirairay no miteny, zoatsika no milahatra, zoatsika no mivory fa tsy hoe dia lasa tany zay nisafidiantsika hoe démocratique dia lasa tany didojadona no eto. Ka anjarantsika vahoaka tompo-pahefana no mieritreritra sy ao anatin'ny demokrasia vahoaka ny tompo-pahefana.